Mafana ny ekipa mpilalao tantara sy ny radio feo fandresena no manolotra ho anao. Tantara nampitondraina ny lohateny hoe Valiosoa ny ratsy. Ireo nanome aina ny tantara: Sarara Andrianiaina, Ravaka, Nala, Erika ary Patrika. Nanoratra ny tantara Jocelyn Rakotomalala. Dia izao sisa tiany nanjoana mangataka ety amoron-dalana, nefa moa vokatsa ny ditsako ihany izao. Aiza nanaovako ny vadiko taloha, vao miditsy ny trano dia ilana vanina. Aiza moa izy mba ho tamany, any ka nandao ny tokantranona izy. Reo arena kely mba hanimbanana dia lany daholo. Fianakaviana koa moa ty tsy te hiraharaha, tonga amin'ilay ohatra hoe nory tsy mba avy ny manana moa mbo mahitsy mba lelafiny namany. Tena lozy ty marina. Dia izao sisa ny hafarako ety amoron-dalana mitsinjoka. Tena lozy ty marina. Dia inona re zany ny ataoko nefa moa afaka ninona tsy maintsy hoe eto amoron-dalana eto ihany aloha zany. Alina indray tia ny andro marina. Dia aiza indray zany ny atory, sa ve ry amin'ilay mahazatra ihany aloha raha eto mantsy eto ohatry misimisy fofona ihany. Aleo rangainy amin'ilay mahazatra ihany fa aleo aloha jereko ilay sakafo kely mba hitako tetsy iny. Hoay marina, tena efa kely dia kely izy zany. Dia ho ampy anà ve ty? Nefa moa afaka anao akory, tsy maintsy atao ampy aty aloha. Sady aleo mihina kely toy izay mandro fotsy, fa aleo aloha andeha malakilaky sao dia misy maky eo ilay toerana. Ny andro koa mantsy efa mihariva ihany. Vita ty ny fanjena fa aleo amin'izay atory. Ory le ty dair rangalo nomboka zanatany ianareo, ohatra mibahana anareo rery ny fandrinanay. Avy indray le belo ratsy ty marina. Fa nareo ve zany dia tsy mba afaka mba ndefindefitsy eo amin'ny sisiny eo Efa eto angeto ako alezy zao fisaka fotsiny azo atao lahy. Ka tsisy toerana nambolena ngely ty eto andany alahy mitady plasy mihitsy aloha fa tena tsy mety amin'ilay itao kaiketo Ka raha ngano mitady toerana fa zangy efa eto foana zany iny tonga taloha fa tsy elahy. Sady ana daholo nge reo lafika reo sy soranse Andriamanitra mba mampipetsaka an'se eto akaiky koa. Hoetiny lafika lahy dia aleo lahy mandeha aloha. Ka za tsy afaka hiala eto efa eto mahazatra anah dia tsy maintsy eto foana za. Dia mikisana ary sosoa dia voatingana eo ianao Ohatsy ary anao zany nge ohatrany miakasakatra be. Ialahy sarotra tenenina ko. Aleo fa kisakisaka eto aray. Zay koa le ty mety
fa zaho lasa reraka be hatramin'izay nifindram-panao voloko izay e. Tena lasa lavitra be an-tranontsika mantsy ry zareo. Za ve ky dia andreraka? Maninona raha mifindra ety akaiky ety fotsiny? Zaho aloha tsy te hifindrafindram-panao volo e. Hafa ihany ilay mahazatra. Izay tokoa aloha dia marina e. Sady tsara kely mihitsy ndrisaky ny avy manao volo sy manao tarehy. Neny koa izany. Dia ahoana inona natao amin'izany? Fa ngaky tsy mety raha ohatra hoe zareo ny antsoina makaty an-trano. Hevitra mety marina izany. Dia avelan'ny makaty ve aloha zareo e, tonga dia ho atsoko mihitsy mantsy izy. Nahoana moa tsy ho avelako e? Olona hikarakara ny zanako vavitokana izany ve? Merci beaucoup neny fa zaho neny misy akanjo tiako be izay ry dia mba mangataka vola kely aminay izaho hividanako anazy. Izay indray izay ndrisy ny antantan-dry. Ohatrinona indray izao izany? Neny koa. Alao fa ho hita eo ny amin'izay e. Sady ndry koa raha tsy mahalala an'izay vidiny akory. Izay mihitsy tsy hafizako any neny. Na aloha dia miaraka anitra efa mandeha voakany dia miara-mijery ilay izy. Ok ary. Fa izao ilay mpangataka matory eo alohan'ny fivarotantsika ireo ve ry neny tokony mba hananana hevitra fa makamo be Fa ngaha mbola misy matory ihany aho e. Ieko, sady meritra be tonga aty ambony aty mihitsy sady mikorotandrotana be. Tsy maintsy miala tao ireo. Izay mihitsy, sady hitaneny ry zareo tsy mahalala fomba mihitsy fa tsy mba dioviny akory rehefa maraina ny andro. Aleo ky fa hitadiavana hevitra. Za io koa aza nieritreritra hoe hiaka sécurité angamba antsika fa tsika mantsy hanokatra fivarotana hafa izao dia tsy mety tsontra hoe mandeha amin'izao fotsiny. Fa raha mbola hitako aloha ilay rangahy iny dia teneniko e. Tena meko ny hafatra mihitsy fa tsy mahalala fomba. Teneno mihitsy. Misy mesazy ny telefonako fa alalo hijery an'izay. Orlety e, mba hita lava iny sy mba ino mandala iny apita iny ohatran'ny mba tsara. Ay venaly zanaka le patron amin'ity fivarotana torintsika amin'ny tsamy maty lesy io iny Ataovy matitra le ty fa taiko ny nalalala an'izany. Ka le atsotson'ny nenina iny izy dia izay nalako hoe nala ny anarany. Ary alahy ty fa mahafantatra secret an'olona aby Ay moa hoe afantatra secret fa mba henoko lesy dia izay no mba lalako anazy ohatran'ny mba tsara nga izy. Tsy hoe ohatrany fa tena tsara fa anga metimety amin'lahy izy iny manofy atanjo elahy raha izany. Hita lahy kely eo raha zakakeo iny. Elahy ty lesy tena fa ho adala to ato. Inona moa mahadalana? Ka iza lesy ny laza ty hanina hohanina tsindroana anjoany aiza ny anazy. Taiza raha mbola lisy tito ambonin'ny tany hoe fanambadiana dia hoe tsy vela lebany tena terana tany andray aman-dreniny mbola tsisy an'izany ngambany Sy aza manofy atanjo hoe lesy sao ve lesy mipôzy lahy ny akanjo laza ngamba mety lesy foana sandosano reny. Raha tsika mahita eo ary fa voazakakeo iny dia ho hita lahy eo. Dia ho hitantsika amin'ny tele eo zaniko. Mba natory maraina indray le madimozelona kely hitako vo isa maraina eto iny aleo raha nga ndrasoko eto amin'ny fahavady eto fa tsy maintsy hivoaka eto iny fa tena ela sary ve tsy nandeha nianatra aleo fa ho andrandrasako eto ihany aloha ay zay fa mivola efa vady zay kosa fa hivoaka izy iny tokoa aleo enjehako manao anao mademoiselle. Ahoana ianao izay? Fiarabana moa tsy vita akory dia avy hatrany anao dia mivatsavatsa. Izao fahitanao azy zao ahoana? Tsy hitanao hoe salama ve dia mbola anontanianao ihany?
miala tsiny ary raha natezitra anao ny fanontaniako ny fahasalamanao e, fa misy zavatra saika ho anontaniako anao zay. Zavatra inona zany raha nga tia maiky mbola andeha hianatra sady iza moa ianao e miseho mahafantatra be anazy zany. Za re le mpatoro alohan'ny tsenanareo e. Ay, sy ihany zany ianao fa hitako dia efa mampitandrina anao azay a, tsy azo atoriana eo sady tsy manana fomba mihitsy nareo manina raha mitady toerana hafa. Ka ny anton'izay misy anie no andeha iresahako aminao e. Fa ahoana hoe mitetika natory ao aminay ve? Izany indray aloha dia tsisy e. Dia ahoana moa zany? Aleo le tsy alavako le teny fa mba mitady asa re za e. Asa? Tsisy asa mety aminao raha miseha amin'izao paozinao zao ve? Tsisy asa mety aminao ka ary mba ianao andehanako fa maika. Aza mba atao an'io re mademoiselle. Aza dia atositosika ohatran'io e. Tsisy asa mety aminao ao. Fandraso ary aloha e. Tsy mba misy mihitsy ve zany na dia hoe mibatabata entana na manarinary fako reny ao aminareo ohatra. Fa le raha miseho ty ve marenina e. Efa hoe tsisy ho efa misy miandraikitra daholo momba an'izany. Tsy mila mpiasa mihitsy zao izay amin'izao fotoana izao. Ary nenareo ary ve mety ao e? Ie, nenina indray ny resaresao raha tsy mahazo mitakiana eo ianao tonga dia avoakana eo bobi hinananao. Nosy ty marina. Tena tsy azo fampiresana le mademoiselle. Dia tsy maintsy atory eto an'izany alako. Maika, lasa. Dia tena lasa izy marina. Tsy mba naneno akory ny teko. Nakaiza ihany koa ravaka amin'ilay sasalamba izay rehefa voaoriko daholo reto maloto izy tsy hita ihany ny andro atandro. Ireo zao misy lamba ilain'ny nala maika be maika io pasohana rehefa maina izy tsy hita. Mandreraka koa zany raha vehivavy. Nakaiza ihany ary izy koa tsisy telefônina antsoina anazy. Ody madama. Izay eny fa to dia atoandro be aky vao tonga. Miala tsiny re madama fa mbola taraikiray kely fa somary natory maraina kely. Ohatran'ireny olona tsy karaha marenina nareo ka. Ao fa izahako vitana aby re lambanao e. Tsy rendry lamba be dia be ireo sady misy ilainy zanako maika any amin'ireo e. Mbola ho pasohana. Ao rehefa izay ilaina maika sasako voalohany dia tsy maintsy vitako androany ireo madama. Fa hono ao madama. Ie, mbola iresaka indrindry. Vetivety kely fotsiny ka momba ny zanakao. Momba ny zanako. Tsy fantako hoe havanareo ve leranga lava volo be iny ohatry nanakana ny zanako atao vavahady tao sa? Tsisy olona izany tato. Tena marina e, tazako lavitra teo tena ndresaka ela be teo ny zareo dia avy eo fa raha ohatra ny fijeriko anazy aloha dia tsy vahiny amasoko fa ohatra le olona mpatory eo alohan'ny tsenanareo e. Nendry koa izany zavatra hafa mihitsy. Alao fa nala no antaniako rehefa tonga eo izy e. Ndana ny sasalamandry atao. Efa hoe maika ireo. Dia nasalamba ary aloha fa tsetsa-tsetsa-tseratra fotsiny ny ahy iny e. Ie fa nisaotra ndrilo ny amin'izay e. Tena enjany ty marina. Efa ho atsasakadiny za mampanao an'ity sonnerie ty mbola tsisy mivoaka ihany zareo. Sary ve veriny fa inona zany tsy voamy mihitsy. Aleo ranga ho pitseriko ihany aloha ty zay afarany eo. Nzay kosa fa nisy namoaka. Iza ngany tediavinao zay ramose? Salama tompoko. Salama. Miala tsindrinja saika mba hitady an'le madama mivarotra eto aloha eto. Fa inona ny tediavanao azy? Misy zavatra saika tediavako anazy zay.
raha mba hiresaka amina ohatr' izao raha mise le madama ao mahasika le madama ao zany tokoa fa mba fiangaviako re mba afaka miatso anazy vetivety ve ianao tena marina fa raha ohatra ianao dia tsy mifanatrika aminy dia aleo to dia mandeha fa dia tena masika be ohatran'iny izy zany ry madama hay mitady ianao zany dia aleo fa ao antsoko ary izy ie saotra indrindra fa aleo zaho eto avelany ato fa le alika anareo tao mivovobeko azafady madama misy olona mitady any madama ao avelany eo fa izay fotsy aloha teneniko fa dia mita lambako e ie misaotra andry iza koa ary zany mba manadala zany sady zary tsisy ny anjo amin'ny telefona teo tsisy hoe rendez-vous amin'ny olona ko hoe misy mitady manelingelona han ianao ve no mitady anahy eny tompoko fa ino za ty dia davanao anahy avy atsany angamba dia aleoko tenenina aminao fa zany hoe fandresaka tamin'le zanakanao iny any moa fa sy nety izy ary misy akisana fa za manakaiky aty sao dia mipitika aty ny fotsinareo ary ianao zany nanadala ny zanako tamin'ny maraina aiza koa mory madama dia hoe anadala ny zanakanao fa saika mba hiresaka an'izay re ahy efa tenenina hoe aza manatokatona fa sady mipiritika be riny droranareo mbola manatokatona azafady re tena masika marina ty raha matoa ty sady tsisy asasazanao ato e miaino ve le rangaha ty sa tsy miaino e tolozana mianana fotsiny ahaka mieritreritra hoe aizandray zany ianao hita asa raha ohatra hoe tsy misy ato aminareo asanao nitedava sady dia miteny hoe zay sofatratrako eto ianao ianao moa le mpatory atsy alohan'ny tsenana iatsy izy indrindra erika ie dia efa mampitandrina anao azay izay fotsiny teneniko fa mba miangavy re madama na dia mamafa tokotany tsy maninona na mamafa WC azy ndrasy fa ho hiteny amin'izany e sady ianao mba manana diplôma manana moa zany fa tsy zao ngamba no tantarako an'izany madama olona hitady asa ve rangaha ty dia tsy ho tantarana ny diplôma ndana ary mandeha anitra efa tsisy dia miandry an'le valitenanao azy madama endrasy eo Paul aloha zaniko diplômanao aza tsy fantatra eny mety ho sazanao tokoa ngamy manasa WC amin'izay ie fa raha mitady anah anao dia eto aloha eto ihany e nahita an'le madama sy le ramose nyresaka teo dia ohatrany nampalahelo andray le ramose tokony mba raisin'ny madama hiaso aty ihany iny sady ako ny tena matsapa tena hoe reraka mihitsy misy tsy araka koa raha ny asa dia mandeha mody fa tsy le ramose ve ty mifanena amiko ty tena izy tokoa iny ay marina ty le madama namova vady anatatsy amin'nala iny manahoana ianao madama salama tsara angamba efa tsy vahiny aminao efa disy fantatra loatra ka le patory eo amin'ny eo alohan'ny tsena madama anay ie izy indrindra fa zara azy ianao hitako eto fa maninona raha mba resahanao madama anareo za ma tsy te hiasa ao aminareo nefa za hatram'izao mianjo valy tenina tiany efa elana zay tsy mbola valinaina hatram'izao fa manina raha mba resahanao izy efa ianiko ihany iny resaka anareo iny saingy ny sarotra be amiko le hiditra amin'ny resaka anareo ngamba ny atao ny madama mahitsy saingy ny hoe andresy lahatra ny madama an'izany aho le rangaha ty sarotra be
Aho moa mba resy eo lahatra izy na dia ataoko hoe hiambina ny tanàna fotsiny anie. Sady tsy vitan'izay tanàna koa ara raha hiditra ao ihany fa ny asako ao tena be da be tena tsy araka ny olona iray fa aleo aloha fa hitako ao ihany dia resahako izy dia ataoko izay tafiditra anao. Dia miandry mivaly teninao koa zany zaiko. Ihany ndre. Tena mitobotoboka be marina ny foko. Ahoana ary le valiny? Nampiatso aho mantsy madama dia izay no nandehanako aty. Dia voaray ve zany Faty ianao? Manao ahoana madama? Salama tsara. Zafady fa nampiandry kely fa mbola nisy olona niraisiko tao. Nampiatso anao hono ianao? Ie. Fa ahoana tompoko? Zao efa mifandinika anay mianaka dia raisina miasa ianao dia azavako aminao zavatra ataonao manadio tokotany aloha ianao dia manadio izay malotoloto rehetra WC douche ny ohatr'izay le aty avela moa zany mazava ho azy tsy mahazo miditra any an-tranonay ihany ianao efa misy WC anay manokana fa ny aty avela aty indraindray misy ilay olona mampiasa dia mila diovinao tsara foana dia amin'ny alina ianao miambina ny tanàna indrindrindra ho aloha ao tsy asiana olona afaka matory mihitsy ao. Eny fa na dia rapanamako aza ve? Tsy tia lalan'izay namanao any rehefa izay fifanarana rehefa mety aminao dia tsara tsy mety aminao dia miala mazava. Ienao madama dia mba fiangaviana ihany ny aho hoe raha tsy avelanao atory eo rapa maninona raha mba nataonao atao amin'ny kaikin'ity tranony alikanao ity izy na atao ary amin'ny garaziny tobilanareo ary? Tsy mahatokotoky olona rangaha ty aizany ahafantarako na osokafany ao ny tomobila dia ho alany ny pièce ny ohatr'izany. Tsy mety amiko izany. Ie fa sady efa miresaka an'izay alika izay ihany ianao dia amin'ny alina io mazava ho azy fa tsy mifatotra dia rehefa misy maloto ny eny amin'ny rehetrarehetra eny ianao manadio anazy mazava. Zany hoe manadio an'izay maloto rehetrarehetra zany? Eny ary tompoko fa vita moa ny amin'iny fa manakory zany momba ny karamako? Momba ny karama? Mbola miankina amin'ny fahitako anao sy ny fomba fiasanao angamba ny tena marina tsy afaka mamaritra be ny amin'izay Zany hoe mbola tsy tapahanao eto zany le izy? Efa izay rangaha ty dia izay rehefa mety aminao tsara tsy mety dia miala averiko ihany izay ngambany sady tsy manam-potoana betsaka iresahana aminao fa ravaka lasa ny an-tsena dia rehefa tonga eo izy ka misy fanontanianao dia izy ny asevo miresaka amiko any an-trano any. Eny ary tompoko voaray izay fa misy eritseretany. Ie dia ndraso fa misy akanjo afaka isoloanao ao dia atolotro any ravaka eo rehefa avy eo. Saotra meloa ahoana le ty tohatrany tsy mbola matory ihany le ty lahatra amin'izao. Tena lasa saina be le ty Lasa saina nahoany tairanga sarasarao dia hita eo ny manana problème anareo ka hitalahy zany le ty tafiditra miasa ato ka zay ny malasa saina hoe andro azy aza farany atorentsika selahy. Tena afaka le ty lahy tena za sisa zany ny eto sady malahelo milaza milahy fa tsy azo atorina ntsona ny ely ty eto rehefa zany tafiditra miasa ato fa nahoana le ty ka zany ange ny afatsy ny debe. Dia za tsy hiala dia afaka nakory nefa lahy eo indray le ty ka ny any ely ty baiko fa tsy fiangaviana ny anjara lahy zao aloha dia manara-maso fotsiny ho hita lalavitra izy hoe tamin'ny deba dia roasy laza fa rehefa tsy tamy izy dia matory fa zao rapa
tsy maintsy miala eto lava tsy mety io a. Dia fa zaho amin'ny teny hoe tsy hiala za dia tsy miala za zany zaniko. Aza be olo lesy fefa tsy mety a. Efa izay ny afatsiny dia tsy maintsy hoe miala lahy. Dia ho hita lahy io ary zany fa ifampitany eto atsikako. Dia inona moa zany ny afaka atao e? Aleo fa ho hita eo andra nga. Ary raha zany ve tsy ho zaka lala isipa manjakely ilay zanak'ilay madama ao i? Nely ty dia amin'ny foana. Mbola tsy zany lesy izao fa mbola asa aloha. Hitako eo ary moa zaniko. Sy ho ary le ty dia mba manadino anay rehefa tafatafa any a. Atsika tsy amin'izany a. Fomba nareo to moa tsy manao an'izany rehefa tafa dia arinany ny ekipa. Manao mady mizelonala. Salama. Tonga mitanjona izay irina azy zany ianao izao. Miasa atao aminay. Dia mba tsy faly kosa ve ianao e? Fa efa hitanao nandalo teo ve aloha ravaka e? Misy zavatra saika andrahako anazy izay mantsy. Ravaka? Ohatrany voateza ny raha madama? Ay, fa izao mba sasao kely aloha ilay moto hafa hoentiko mandeha mianatra raha riva. Ay, ilay Vespa kely vao nividiany anareo? Tsy dia fanontaniana ianao fa rehefa hoe sasana dia sasana e. Ary ataovy izay fa ilaiko. Indray ry mady mizelona tsotra kely a. Tsotra kely nga? Tsotra kely nga? Ary iza marina moa izany ny anaranao ty e? Ary mba tianao fantatra nga ny anarako? Rehefa te hiantso anao aho dia izay fotsiny fa tsisy hoe liana be. Erika re, izay fotsiny dia ampy. Ay, faly mahafantatra. Sady nanao efa fantako koa e. Fa andeha aloha za fa lozantsika damy resaka eto koa. Mena lalana ianao e, dia aza adino izay zavatra niteneniko teo izay. Indray ry mady mizelona manja kely a. Nalo? Ahoana neny? Avy any Ndry e. Ie, ahoana izay ry neny? Tsara be kely ilay volon-dria. Izany, saotra. Efa hitako amin'izao fa tonga teo ny mpanao volon-dria. Dia vonina tsara izany Ndry hoe natrika ilay aniversaire ny naman-dry raha riva. Ie, hitany neny amin'izao e. Fa izao neny a, mety alindalina za vao mody eo. Fa na izany aza za miandry alina be ka. Hitandry fa ny tany mantsy tsy milamina. Za matahotra neny e. Betsabetsaka ny izay miara-mody fa tsy hoe za rery e. Fa mba alindalina fotsiny. Dia izao koa neny a, mba omeo vola kely izany mba hivitana cadeau an'ilay namako. Za vosaika ny tamin'ny mihitsy efa vonina izany ny cadeau entindry any. Mahamenatra be mantsy raha tsika izao ny an'olona zavatra tsy tsisy valeurany e. Ka izay indrindra mantsoko. Tokony mba mene vola misimisy za hivitanako zavatra ao anazy. Sady ataoko amin'ilay tsara indrindra mihitsy a. Ie, aleo fa rehefa avy eo. Fa mba ahoana marina aloha fahitandria fomba fiasan'ny Erika e. Avadika kely ny resaka. Izy aloha mazoto be. Sady hitako hoe voatenenina izy tonga dia manao alera fa tsy miandriandry. Za koa aky mahita an'izay a. Sady izy matotra. Izay zavatra mpanaovina anazy vita daholo. Nitesteko mihitsy izy tato ato fa tena mahavita azy izy e. Eny e, fa na tsara aza ny fomba fiasany amin'ny mampiasa anazy atao amintsika. Tsy mampiseho an'izany hoe ankasitrahantsika ny fomba fiasany. Marina mihitsy zandry neny a. Tsy dia tsara ny natokitoky olona amin'izao. Mila raha masy ihany izy na dia izany aza. Ka izay mihitsy. Fa ndao aloha Ndry maka an'ilay vola ataony efitrano ato fa varindresaka eto tsika sy Ndry koa maika voaetsena. Maika voaetsena hividy an'ilay cadeau. Tamy ahy e, anao akanjo mba vetivety a.
volana tiany anjo. Fa adiny madama ary ve zany namehany karamako e. Aleo rangaha andehanako ao am-pivarotana eo mihitsy e. Aleo aloha ajanonako ty fanontonjahana an'ity voninkazo ty. Tena efa tsy rariny kosa ka. Azafady madama. Ahoana? Zany e tsy nampiantso anao e. Ie tsy nampiantso anahy ianao fa mba misy resaka kely saika ataoko aminao azafady. Resaka inona? Tsy hitanao hoe vao mivarotra? Ie fantako hoe mivarotra ianao fa mba manakory amin'izay madama le karamako a. Karama? Fa tsy mahandro mihitsy zany ianao. Sao dia verinao fa very tadidy ary a. Tadidiko anie ny karamanao e. Sady tsy firesahana an'izany eto fa any ambadika any. Eny ary fa mba mampatsiahanao fotsiny re za e. Dia mba hoviana zany mandray anazy. Aleo tonga dia omeko e. Endraso vetivety. Aloha mba batao kely reto entana reto maketsy fa za hijery any karamanao vetivety. Voaray re. Fa angady karama kely dia kely izy zany no aty am-pivarotana ny akahana azy. Aleo aloha fa ho hita eo e. Erika. Ahoana tompoko? Reto amin'izay no namaiky anao teo. Reo ny karamanao. Ty raiso e. Reto fotsiny ve madama? Ohatry fa mitady inona ankoatran'ireny ty ianao. Sao dia mba tsy rariny kosa re. Rariny dia rariny tokoa re Erika. Za nge madama mbola tsy naka avansy. Tsy naka avansy ianao? Fa reny akanjo tafianao ny body fotsy ampiasanao. Tsy volana ny ala tamin'ireny. Fangah moa zany reny ny vidiny. Fangah reny tsy hoe menao. Diso fihevitra ianao. Aiza no isy omem-potsiny zany re Erika. Miala vola daholo ny zavatra rehetrarehetra. Tena mba tsy nampoziko indray zany e. Kapoizo amin'izay ary manomboka eto e. Sady amin'izay koa efa teneko ianao hoe tsy asiana patory ao aloha ao. Mbola hitako misy patory ihany ane ao e. Sao dia verinao fa tsy mitsiritsirika ao ary a. Ka io ane madama le namako nyteneniko anao iny hoe maninona raha mba hampatorenao amin'ny garazy eo ny dala. Efa hoe ny dala ve ko mbola ho ampidiriko garazy ihany. Sao dia verinao fa tompona dala ary ato. Ka le riane tsy hoe adala fa hendry. Aza manadala ry Erika. Ndana tohizo ny asanao. Rehefa mbola vonona dia tohizo. Fa ty karama ty kosa madama maninona raha mba hampiana kely a. Mahazo teny gasy ve ianao sa tsy mahazo e? Anesorako eo indray ane reny e. Aleo ary fa ho alako e. Aleo fa ho raisiko fa reto moa zany ny vokatsy amin'ny fonaoko. Ndana amin'izay va tsy? Fa inona hoe ny nampiantsoana antsika izay ry ravaka? Tsy fantatro rehefa andao any aloha dia any mahita azy a. Inona indray re zany e? Sa ve hoe mba hanonja ny karama ary madama? Mety ho izay kosako. Aingany nareo mianadahy e. Nareo anie ny andrasiko e. Lozy ty marina fotsiny masika be indray le raha matoa. Ahoana tompoko? Ie, petrapetra. Etsy amin'iretsy seza kely hazo rehetra mipetraka fa tsy eny ambony salon eny. Zao tonga dia voamaso ny mpitsiriko. Mason'izy aloha mpitsirin'ny madama e. Aza dia manany ihany ry Erika. Tsy hoe manany ihany fa matahotra ihany ako. Resaka zany e. Ay ve. Zao misy zavatra sarobidy very tato. Teny tsara. Tsy maintsy ndray aminareo mianadahy naka an'izay. Ka tonga dia tsoro ny marina. Iza naka an'izay. Mba efa nadiadino avy aloha madama i mady mizelona ala. Ny zanako indray ny eritreretinao angalatra ny ato an-trano. Mba mieritrereta ry Erika. Aiza moa ny alalanao an'izany raha ohatra hoe nentin'ny voakaniko. Nala indray miteny amiko foana rehefa misy zavatra hoentiny ato e. Fa tsoro fotsiny marina. Ravaka mody mianana fotsiny eo. Iza aminareo mianadahy hoany naka an'izay. Aingana, miaraka roako ane nareo e.
Matahatsa loatra izy madama dia tsy afaka miteny. Ianao koa moa zato mivatsavatsako. Ka fananako izao ve tsy ampivatravatra e? Dia izy zany. So dia mba ianao zany ravaka. Tena tsy zaho aloha zany a. Na ravaka naka anazy a, mody tsy miteny io. Na Erika io mody be resaka io. Haingeny nareo mianadahy fa maika a, tsy andany andro eto a. Tena sanatria amiko kosa madama rahaka ny zavatra anao a. Efa tena ela nge izay ny rahantsika tato izay e. Mbola any talohan'ny Erika. Kaiza ny ahafantarako an'izay tsokombakomba nareo tany e. Tena tsy manao an'izany are a. Ao Andriamanitra mahita. Tsy te halala an'izany ary ravaka sy Erika. Rehefa tsy teny marina nareo. Ravaka moa zany tsisy hoe tana olona efa tonga dia mandeha. Erika kosany a, rofo netakelinao amin'ny garazy eo dia ndany ianao mandeha. Tena mba tsy nampoziko indray zany nataonao izany madama. Za zao mba nieritseritra hoe ampisondrotra ny karamana isy ravaka ianao kay moa zavakafa mihitsy ny ianao. Jerety ianao mbola manany ihany. Hanondratra karama, anena ny karamanareo zany atao. Mila mamerina vola nareo. Aiza tsoa moa ny amerina an'izany e. Fa dia horohana tokoa zany zay. Sao madama zao ry Erika tsy miverina amin'ny teniny a. Rehefa zay na dia zay rehefa tsisy ilaza marina nareo mianadahy. Mazava be ngamba izay. Zay fa lasa. Andrasa aloha madama dia ahoana zany le ambina karamako any? Ny any aza ho alainako ny aty indray no takiana. Ahoroany ny takelinao ry Erika. Dia teneny koa rapahanao iny a. Sao dia hoe atoritory eo alohan'ny tsenako eo. Polisy ny maka anareo lahy eo hoe dia hiverimberina tory eo indray ianao. Teny aho zay. Voray re madama. Dia tena androasiny neny tokoa moa izany ravaka sy Erika. Nefa zareo tsy nanao nenena akory. So ihany aloha tsisy nafantatra hoe izany tao ambadika an'ireny e. Fa amin'izao mila mailo a. Tsisy afa-tsy zasy neny mantsy sisa ny ato. Raha vao misy zavatra vera tonga dia tsy maintsy izany tenena neny. Sady reny namako ireny koa aloha tsy fampidipidiriko aty intsony e. Aleo izany mamita ny sera ato an-trano dia amidy fotsiny any ivelany ihany dia izay. Taona sady zay ny nandroan'ny madama antsika sy ianao ry ravaka. Hita ho ako. Za raha magaga tena ohatran'ny hoe vetivety kely mihitsy. Zavatra magagana ihany koa dia hoe tafiaraka miasa teo ihany koa antsika mianadahy. Sa ve hoe izany le fitongan'Andriamanitra e? Izay ny programan'Andriamanitra e. Nataon'Andriamanitra andalovantsika ireny sehatra ireny mba nahatonga antsika ho tonga amin'izao toerana izao re a. Dia voninahitra omentsika anazy irery ihany. Ie, izay aloha ihany fa saika anontaniako anao hoe ianao ve izany izao efa manambady? Ny ahy mantsy efa roa ny aho izao mipapozy. Mbola tsy miditra amin'izany aloha re izao a. Mbola tsy eo anateritreritra mihitsy ny raha tonga ve ny anjara tsy ho lasa eo ihany aho e. Ie, sady io koa ny miakina amin'ny lahatra ihany e. Fa ny zavatra tsy nieritreretin'ny saiko dia hoe za mpangataka eny an-tsena no tonga amin'izao toerana izao. Mahagaga tokoa ny zavatra ataon'Andriamanitra. Eny e, na za koa raha tena hoe kivy tena osa izy ao hoe azao hoe dia mba hisondrotra ny fiainana. Kay moa tena soa ihany fa anisan'ny pastera iny mba fitaovana mitarika lalantsika andeha hivavaka sy natsapa hoe izao no hoe izay tsy anty amintsika dia omen'Andriamanitra e. Raha tsy izany a hitanao amin'izao e, nomen'Andriamanitra an'io fiara vaovao io. Tsy hitanao ve hoe tsara be izy io e. Zao zao ny fanahy voavonjy moa ny fiainana koa voavitra e. Tena marina reto izany a. Sady tsy nanenenako ihany nandalo an'ireny fiainana sarotra be lalovako ireny eny na dia mangiry sy narary ara. Fa natsapako zavatra maro be sady
angavaka an'izao tanjona zao. Dia ho an'Andriamanitra ihany re izany ny voninahitsy. Fa inona loatra ty loza manjoa e? Andriamanitra nala lazantsoaka tena tonga dia miariary mihitsy izy manao ny tsy mety tato an-trano. Rehefa lafo daholo ny fananana, rehefa voahodikodiny dia lazantsoaka izy. Nefa dia zanako naterako izao, laisan-daniny koa maintsena dia hoeza izany ny alehako ny volany amin'ny banky tsy intsony. Voahodikodina nala daholo ny fananana sarobidy rehetrarehetra, ny tsena may. Andriamanitra, misy marina ve izao Andriamanitra izao e? Mafy amiko loatra e, tena mafy amiko manjoa. Vonjeo olona, inona ny ataoko e? Sao dia mba tsy impianiko ary izao tamin'ny nanaovako tsinitsinina an'ireny mpanampy rehetra tato an-trano ireny. Za nanorotoroka azy hoe nanao ratsy nefa ankay zanako ihany ny tao ambadika. Andriamanitra, inona re ty manjoa e? Vonjeo e, tsy hitako soa izay atao. Aleo aloha ataoko amin'ny sisitsisiny eto ty fiara ty dia hitady ranom-boankazo kely ao ambadika ao fa sady mafana koa anie izany andro izany e. Ho atzay marina fa tsy rapavy itsy mijanona itsy aloha itsy. Tena izy mihitsy io ka. Aleo aloha izay voaka tanaty fiara dia ho atonoko eny. Manao na ty rapa? Misy Erika, elaela izy izany. Atao fotsiny Erika fa aza mbola asiana mese aloha e. Eny ary moa dia efa Erika. Fa taiza foana aloha alahy. Taiza moa fa teto amin'ny tanàna teto ihany e. Ary ny abôgôsigôsy nareo izany a. Anareo ary ny tena mivamoatra amin'ny fotsy Andromanalina. Aiza. Zereo izany e. Fa mba feonantsika lesy dia andolo sotro ranom-boankazo kely atsy ambadika atsy e. Dia anareo efa tafabe. Tsy hoe tafabe fa mba manala eteta fotsiny lesy e. Sady ny andro koa mafana raha teo dia eto sa etsy aloha etsy e. Raha ny tena marina ary nga aleo ary amin'ny tsaratsara kokoa ry e. Andao ary ianao mahay mifidy toerana beko dia atao ina ny ese. Miara nga ataovy zotrotra fotsiny ana. Ay, aleo ary fa hokomandiko vetivety e. Sady hafa ihany koa neny mba zio tena naturel fa rehefa le mafana dia ohatrany tsy ala izy tsony za amin'izao e. Sady tsy mety reny a. Izay koa ny tena marina e. Efa tsy nahazatra tsony koa ilay izy. Fa mba ina lesy vaovao elaela tsy hita izay a. Vaovao moa ve tsy izy atsina ny resaka izay vao misy vaovao koa moka. Ka ina ary vaovao e. Ahoana anie izany e. Zao e, aleo tantarako amin'lahy. Misy tena vaovao ihany momba andrinaly. Fa manina ny tiry madamo Sara ao a. Tena marina ohatran'ny mikorosofahana be ny fiainany zareo e. Ataovy serio lesy. Zereo anie izany e. Fa mikorosofahana manakory e. Ohatrany hoe tsy makaiza firy tsony ny fiainany. Fa izay ny azy ilazana anazy. Ny tena marina ohatrany lany aby ny arenany zareo raha izay ny azy ilazana anazy. Ary nala mba nanakory e. Ny tena olana anie ilay ty izao dia tsy azo lay e. Nala mahitsy anie ilay ty nanapoka an'ilay afera tao an-trano zareo ihany fa tsy izy akorany. Zany a. Ary na antony nampialanay sy ravaka koa zany dia mety izy ihany koa zao nambadika an'izany. Mazava ho azy. Ary ny tena aloha zany dia madama ohatrany korotan-tsaina be izy e. Zany hoe lasa dala zany. Mazava ho azy. Tena indray tsy napoziko. Fa hono ary se sady soa aloha le zy e. Ie.
Amin'ny oviana se no manana fotoana malalaka. Mety daholo ka. Izany aho fa mba naneritseritra hoe manera mba rejery azy mianaka any antsika se. Laha ty dia tapy sa tany raha. Olona efa navita ny lananao ohatra mibozaka manaritra ve le sy mbola itadiavana ihany. Tsy izany tsolo lesy zao a. Manarina ny tsy mety aloha zao. Raha za manokana aloha ny antiralany zany tsy hanao an'izany za. Fa tsy hailanga le fitenena hoe aza mamaly ratsy ny ratsy. Io ihany za fitenenana izany fa raha za zany ny antiralany tsy hanao an'izany za. Eo moa lesy a. Ndao lesy tedavina izy mianaka dia ampiana. Mampalahelo ange zany. Tena marina ary dia aleo anarahaka ihany ny teny laliny mampanamanatsika sy alako. Anaika ihany moa lako. Dia amin'ny oviana ry lahy mety malalaka e. Izay fotoana mampety an'lahy ihany no mampety anako e. Tsy maninona amin'ny sabotsy. Ok ary. Zay ary. Zay koa aloha fa za koa mbola mainka hamonjy fotoana e. Fa nga tsy faraniny ty ranom-boankazo lahy. Ohatran'ny teny efa ampilesa e. Paleo an'izay za andeha. Ok ary. Aleo fa payeko reto e. Erika, tena menatra anao a. Aza magnao an'io anao madame Sara. Tsy tokony hitomany ianao zao fa tokony hifaly ianao. Satria avitra ianao e. Ary Erika, tena menatra e. Tsy hitako tsony izay ambary. Tena aza manatona anakory ianao ka. Aza manao an'io ianao madame Sara. Vonona anampy anao hatramin'ny farany anie za e. Tena tsy mendrika loatra ny nataoko Erika. Nanao tsinitsin'olona loatra. Nanao ny harenako ho zavatra. Hay, nanjavona tao anatin'ny iray mpimaso ny harenany anterako. Ny zanako raha teo tsy hita. Nakaizy naly e. Tsy hoe manendry jesy a madame Sara fa hitanao. Sola vao minja moa sokenda hitsako. Sady manroatra ny miteny kely anao ihany koa e. Izao ny tena izy reny arenarena tsy dia azo hiterana loatra e. Fa ao amin'i Jesosy Kristy ny tena lova tsara indrindra moa azo hianteherana. Tsy haiko re Erika. Marina loatra izany teneninao izany. Tena nanao ny harenako Andriamanitra a. Hay tena diso lalana. Fa zao hoe sao dia mba misy karama kely sasalamba alohany aminao ohatra mba afaka mihinana sakafo tena noana be. Ahoana hoe madame Sara? Zany e, na sasalamba aza efa tsy maninona ohatry nataonao voalohany tao aminay aza tamin'izany fotoana hoe nanasa WC. Mingavy rery Erika. Tsy mety amiko izany madame Sara. Tsy maninona fa aleo fa ho atsangako le fivarotanareo may dia aleo anao verina amin'ny fivarotanareo taloha e. Ahoana tsara hoe ry Erika? Tsy dia tsara ny mamaly ratsy ny ratsy madama. Aleo ny soa foana ny havaly an'olona. Aleo soa foana ny havaly an'olona izay manao ratsy anao. Tena tsy hitako Erika izay isaorana anao. Tena misaotra betsaka anao a. Alao misy roa andro alika atao anatria anao. Misaotra Erika. Tena tsy mety zao madame Sara. Tena mitsangana ianao ka. Tena tsy hovoavaliko ny sovitanao ta. Voateny fotsiny aza ny teneninao dia efa tena tohana dia ny anaty foko any vao maika ho tanteraka izany. Tena misaotra Erika. Tsisy fisaorana reny amin'izany fa Andriamanitra rery ihany ny isaorany. Dia manomboka izao koa atoloran'i Jesosy Kristy amin'izay ny fiainanao. Aza dia miankin-doha amin'ny harena loatra. Mbola mamerina amin'ny fisaorana ry Erika. Dia mba hampio ahy tady an'izay zanako izay a. Tsy maintsy ataontsika izay tanana azy ka. Dia mba azo faraheriko mihitsy za hitadiavana ny nala. ny faranatreo ary
ilay tantara nampitondrana ny lohateny hoe faliosony ratsy. Ireo nanome aina ny tantara: Sarara Andriamiaina, Ravaka, Nala, Erika ary Patrika. Nanoratra ny tantara Jocelyn Rakotomalala. Ny fotoanan'ny tantara arahanao eto amin'ny 5:30 FM. Ny atoandro isaky ny amin'ny 2 ora tolakandro. Ny alady kosa ny tantara indray miaina izay arahantsika amin'ny 7 ora sasany. Radio feo fandraisena ilay onjam-peo mipandresy miaraka aminao hatrany hatrany.